Dadatorabary. Ie, faly mahitanao koa manaja raha voatavo asan'ny gasikara. Miarahaba tompoko a. Mipoatratrika eo anatria ny voninahitrytsika menakavy. Tokony hoe lahakevitra anankiroa zany, lahadinika anankiroa no tokony no ataontsika. Hoe tetezamita sa intérim, coup d'état sa coup de libération. Izy io a de misy koa anankiray zany hoe drone assassin. Nataoko hoe assassin drone tery amin'ny ilany tery. Andalovako vetivetika ataoko ohatran'ny hoe safy be mantsina raha zay ny ilazana azy a, ny resaka hoe tetezamita sa intérim. Sy ny hoe coup d'état sa coup de libération. Io coup de libération io a lasa terme malaza io amin'izao fotoana izao, ary ampanetrehatena ny itenenantsika azy. Fa tany amin'ny sehatra tokony itenenana zany dia isika no namoaka an'izay terme zay hoe azo nasiana mihitsy angambany hoe marque déposée na tsy fantako ny filazan'izany, propriété intellectuelle, fa isika no namoaka an'izany terme zany hoe coup de libération, ary niapprécien'ny olona. Napprécien'ny olona ny fotoana sy ny fomba nampiasaintsika an'izany, surtout pour le cas de Madagascar. Par définition zany ny hoe coup de libération de hoe afaka teo ambanin'ny zugan'ny dictateur anankiray le firenena ka libre le vahoaka, libéré le vahoaka avy eo. Raha izay zany no définitiona anazy fohifohy indrindra raha tianareo. Tetezamita sa intérim? Zerina kely tsika tany amin'ny 2009. Drôle d'assassin, merci a. Verina kely tsika tany amin'ny 2009 a. Zao ny zavatra teneniko anareo aloha zany. Ary mamerina foana anty amindreo le tenté manao coup d'état na hanongam-panjakana amin'ny alalan'ny politra, militaire na manu military. Io manko miteny matetika hoe miaraka aminay ny tompon'ny lakile, miaraka aminay ny ianona. De zay vao fitako ao, zay vao silokoloky ao, de adobo rehefa avy eo, de rehefa any Tsiafà vao tonga saina. De avy eo ny fanjakanay ihany no voaendrikendrika hoe antidémocrate, chasse aux sorcières, na sorcier, sy ny karazany. Règlement politique, règlement de compte politique sy ny karazany. Tena enao raha vao mieritreritra ny hoe hanala olona anankiray eo amin'ny fanjakana zany, zay no ilazako azy, dia raha vao tsy miaraka amin'ny tompon'ny lakile, io c'est selon. Raha vao tsy miaraka amin'ny tompon'ny lakile de ela pas avy hatrany fa ho vita ianao raha sanatria miesoe. Ary matetika raha vao tsy miaraka amin'ny tompon'ny lakile de tsy maintsy voué à l'échec ny coup d'état zay atao, satria ny tompon'ny lakile tonga de miteny amin'ny tompon'ny pouvoir hoe tandremo fa ianona anongana am'izao atsy ny fitaovam-piadiana, atsy n'izao. Satria amin'io fotoana io zany tsy mety amin'ny tompon'ny lakile ny lalana andehananao ary ianao mety tsy reveny akory. Fa ampiresahany ianao de mindresaka ianao de iny ianao milaza ny tsy tokony tenenina, de tonga ny tompon'ny pouvoir ihany hoe ianona zao, ianona zao. Zay zany teneniko anareo. Misy olona zao makaty de manazava izy fa hieritseritra izy hanonga-panjakana ohatran'izao, 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 de enon'ny olona fotsiny. De tonga any amin'ny circuit autorisé, de fantatra le izy, de tonga any ampotsofin'ny filoham-panjakana ihany malagasy rehefa avy eo, satria manana ny olona fantany keo reny olona ireny, na de tsy eritreretina raha fa sinoben'ny sasany, sous-estimen'ny sasany ny fisiany zany olona zany na fisian'ireny olona reny
karazana hoe maso sy sofina, ka rehefa tsy mety aloha de tsy mety kosa e. Fa rehefa mety de azo asiana appréciation hoe ty mety ary mety ho tsara ohatran'izay. Ka ny tany amin'ny 2009 dia niaraka tamin'ny tompony ny lakile, tamin'ny mahafantatritsika hoe iza. Fa izao, zavatra mifanarahana de hoe izao respektena ny constitution ao anatin'le revy. Veriko a? Izao ho respektena ny constitution ao anatin'io zavatra io satria efa tamin'izany anie nisy an'le fanarahana hoe tsy mamatsy vola ny fanjakana azo avy amin'ny ino ty izy teo amin'ny fanonganana na hoe antidémocrate na antidémocratique ny fomba nangalana an'le pouvoir, zany hoe tsy nandalo élection. Dia bani tanteraka zany tamin'izany samy nanao malagasy koa ny ratifie an'io, dia nahatram'izao ary. De teo no nahatonga an'le hoe bon eny ara fa petahan'le rifa ohatran'ny manadala tokoa le rifa, sory ary izy fa atao zay hampanaraka an'le lalàna le zavatra ho constitutionnel manakaiky ny constitution anareo. Azo adiny fa nahatonga ny Ngiara-Valomanana lasa nandeha ary tsy maintsy niala tao Iavoloha dia mbola velona i colonel Charles iny. Lilson koa ngamba mety mahatadidy an'izany. Rehefa nahalefa ny drala ny lance roquette andro alina de nidoboka tany ambony tafo de nanomboka teo, satria zay zany sommation hoe ny amin'ny manaraka sérieux kokoa no ity nalefanay fa ndana mipaha. De nisokafana ny lalana ny mpitso alina iny, nafahany Ngiamarika Ravalomanana nitsoaka, tsy izay olona afaka nitsoaka azy. Zany hoe nisy zany ny provocation na germe na coup d'état. Fa rehefa lasa Ngiara-Valomanana zany de nomeny ny hoe tokony hoe tsy tadidiko moa tamin'izany fa raha ny tena marina président Sénat tokony azo ny fitondrana fa nandà ny président Sénat fa nomeny ny les plus hauts gradés tamin'izany, de nandà koa ny général médecin général Rakotovao. Mbola velona io a. Tsy navelona ny président Ratsiraka izy nandray an'le satria ozy président Ratsiraka vonon'ny olona ao anao. Fa efa zava-doza io zavatra mitranga ao io. De nandray izy telo lahy de hitanareo nahazo anao izy telo lahy fa mibataina tany amin'ny teny Soanieranà de tao anatina camp militaire natao ny hoe nafindrana izy telo lahy, zany hoe nandà ny président Sénat de nandà koa le plus haut gradé de niraisin'izy telo lahy de nafindra tany amin'ny andro radiolina le izy zay mivona tanteraka amin'ny fipetraky ny constitution malagasy ary flagrant be le coup d'état ao anatin'le satria any anatin'ny camp militaire ary raha ny eno alohan'izay dia vao ambarabasy izy telo lahy reo nazo menasy dia tsy respecté zany. Zay no nahatonga antsika sahirana tany amin'ny transition hoe tsy nireconnaître avan'ny ny bailleur de fonds mihitsy ary sahirana mihitsy tao anatin'izany. Zany hoe tetezamita zany ny niandro radiolina tany amin'ny 2009 jusqu'atrany amin'ny 2013 angambany izy zay na 2012, 2013 nisy ny fifidianana dia tetezamita hatrany tao tamin'izany. La différence an'izay ny tamin'ity 2025 mois d'octobre ity. Alao azava fa tsy nisy mihitsy miaramila na iray ary
na zandary na iray azy nandeha nitodi-doha ka nieritseritsiny hoe hanafika any avoloha. Tsy misy zany. Zay miteny an'izany de laza afaka mijoro vavolombelona izy. Fa tsy misy zany. Fa par contre, voanaeno Andriamatoa Andry hoe ary miainany zany satria tamin'ny andro no nahatonga ny kapisatin'ny Sœur Voltaire niaraka nanampy azy tamin'izany de efa nijoro indray ny kapisaty fa tsy afaveo rantsony. Dozy aho ratsy be ty. Sady en plus izy tato ambadika nitenen'ny tompon'ny lakile hoe marina fa any ampelantananao ny gendarme fa ianao zany de ampiadin'ny miaramila malagasy de raha misy faty raha mandriky eo de ianao ny tompona andraikitra. Ozy ny ara-drano tsy miditra am'izany aho. Sur le coup izy aloha tsy nireagir. Fa une demi-heure après izy nanaiky hoe bon eny araha. Andeha batao aho. De tany Sainte Marie izy no nandeha. Tsisy tafika nanery anazy na hoe nanambara basy anazy na nandefa lance roquette fa lasa izy. On ne peut pas appeler ça un coup d'État. Le poste est tout simplement vacant. Le poste était tout simplement vacant. Aza adiny fa olona nahay constitution be, tena constitutionnaliste be ilay nametraka ny Andry Rajoelina tamin'izany andro fa tsy namely. Be dia be manko ny olona miseho mahay constitution zany, tsy hoe miseho mahay fa mahay mihitsy e. Miteny am'izao fotoana izao hoe teteza mity io. Non leroa, non, miala tsiny. Le poste était vacant. Marina fa pour remplacer un président, il faut passer par des élections. C'est vrai. Fa zao, hoy ny vahoaka hoe rehefa lasa izy de napetraky ny vahoaka ity olona ity. Leur héros. Amin'ny vahoaka le héros national tamin'iny nga Mikael Randrianirina zay navita mijoro ary nasanandray an'le fitondrana. Cléry rehefa lasa. Lerina mbola tsy niteny hatramin'izao hoe izy raha tany ampandeha tany de mbola niteny izy hoe mandeha tournée kely aho. Manao fitsidiana aty ivelany aho. Il n'a jamais dit qu'il a été destitué. Raha tsy efa hoe tena hitany am'izay fa tsy tafatr'ony izy. Zany hoe mety zavatra mety hitranga zany raha ohatra hoe iny Andry Rajoelina miverina. Raisiko am'izay ny fitondrana. Quelle que soit la manière andraisany azy eo de tsy coup d'état zay. Raisiny am'izay ny fitondrana. Par contre, efa misy le incapacité le tsy incapacité fa le tsy mirépondre am'le constitution malagasy tsony izy amin'ny mahafrantsay azy zato isan-jato. Efa very le mahanationalité azy malagasy de tsy maintsy mireconquérir an'iny izy aloha ny procédure zay vao mety ho possible ho lany. Tsy ho lany fa afaka mirécupérer an'le le poste vacant nanavelany teo. Zany hoe le izy zany lasa miditra amina juridisme na adihevitra constitutionnel tsingarara nefa tsotra be. Tsotra be. De eritrereto ohatra hoe mpivady ao an-trano. Lasa le bandy. Sitrapolona te handeha. Miditra ny hafa avy eo. De le bandy miditra ve no lazaina fa nangala bandy. Nefa ilany lasa. Ohatrohatran'izay anie le zavatra e. Fa de lahy tsara tarehy be de lasa lahy mandeha. Zany lahy mandeha any alahy tsy te hery-taona. De verina ve lahy avy eo de eritreritra lahy fa ho disponible intsony io. Fa lasan'ny olona. Tsy ny olona no nangana hatram'izay fa ilany naofa.
Izy miteny an'lahy andana mandeha. Voaka malagasy ne tsy miteny an'lahy andana mandeha. Fa rehefa mifezaka amin'ny raha tsy nataon'ny lahy dia lasa lahy nandeha. Zay no mahatonga an'izy hoe natao mihitsy hoe azo atao mifanalavitra ny constitution ny zavatra ataonareo fa ekena raha aleo izy isaka. Ary zay no mahatonga ny hoe mahasamy hafa ny tamin'ny 2009 sy ny 2025 satria ny 2025 respecté plus ou moins respecté ny consigne zay nifanomezana. Zay zavatra zay nifanarahana. Tsy maintsy misy fanarahana teo fa tsy njarako no miteny anareo an'izany hoe zao aby satria c'est un peu sacré on va dire pour des raisons d'état dia aleo hijanona aminy am'izay fa ny tiako tenena aminareo hoe io no mahatonga an'le communauté internationale hors Afrique zany, hormis Afrique, Union africaine, reconnaître le pouvoir an'inga Michael Jordan. Raha ataontsika Michael Jordan am'izay sady be détente ny lava. Io zay no mahatonga an'izy zany jereo fotsiny fakomaly fotsiny zao de efa efatra ny présenté lettre de créance. Moaly mbola nisy anankiray sandroany izy teo. Misy tikany zany e. Ary nareo no mieritreritra hoe tsy mahazo mametraka ambassadeur sy ny karazana. Hitanareo rehefa nomeny ny ambassadeur de gaga nareo. Efa maromaro ny ambassadeur farafahakeliny anankitelo roa fantatro. Efa nahazo agrément. Entre autres ao anatin'izany ny avy aty Frantsa. Fa miandry ny nomination ataon'ny filoham-pirenena par rapport amin'ny Frantsa, Maroc, Chine, Bruxelles raha tsy diso aho. Zany hoe ny procédure mangataka amin'le firenena aloha ianao hoe mety aminareo ve reto. Tsy voatery manaiky izy a, tsy voatery manaiky izy rehefa tsy mety aminy hoe iala potsitra. Za miteny anareo fa ny Frantsa ohatra raha tokony 3 mois et plus vao mivaly au bout de 45 jours de tonga de efa nahazo agrément. De anao variana amin'ny juridictionnaire constitutionnel, anticonstitutionnel, nul efa lasa amin'ny zavatra hafa. Zay ny amin'iny angambany. Zay no mahatonga antsika mbola mahazo financement, mbola mandeha tsara ny on peut même parler de développement. Tamin'ny voalohany any teny hoe azadino hoe am'ty zavatra ty am'ty intérimaire ty tsy afaka miresaka développement tsika fa ahitiko zay zavatra zay. Au contraire afaka satria zay zavatra miseho jereo manome tsara ny banque mondiale manome vola tsara. Raha izay faharoa drone assassin. Saika tsy hamoaka fa rehefa nandinika nieritreritra zany hoe tsara ihany lazaina ny zava-misy satria manjary mitongilana. Za moa gaga aminareo amin'ny présidence zany hoe maninona tsy avoaka le izy. Satria manjary mitongilana ny vaovao henon'ny vahoaka de le izy any am'le filoham-pirenena foana le zavatra mikapoka. Any amin'ny filoham-pirenena foana le zavatra mikapoka de manahirana ny mieritreritra amin'ny fandehan-draharaha. Mbola mametraka ihany zany asio olona mahay mametraka an'izany atao hoe stratégie de communication na communication stratégique ao amin'ny palier ao. Zao maromaro ny olona matahotra ny mpanao politika zany. Tsy hoe maromaro fa kidia maromaro manko atao hoe 7, 10, 9 ohatran'izany fa tsy hoe vahoaka be akory zany e azafady. Misy groupena olona fantatry izy ireo
Fantatro ireo olona ireo hoe iza ireo olona ireo. Tena tsy tia, ary tena tsy tia any Michael Jordan mihitsy. Fa mety tsara velatria, mijoro sy miara-miasa akaiky amin'io. Mampalahelo ane le tanora e. Tena mampalahelo tena. Za zany mbola mamerina miangavy amin'ny président hoe président avoaero zalahy. Aleo rangahy président le naniraka ny samboritsika. Tena le ary tokony ilaza ry zalahy hoe reto no naniraka anay. Raha miangavy anareo koa zany hoe mandeha dans le deux sens zalahy le anahy. Reto reto. Problemany ry zalahy de zao e. Vitan'ireo bandy reo mamono anareo, mampamono anareo any am-pigadrana. Mba tsy voaha ny famarinana. Tena rehefa olona nandrombaka fanjakana zany tiaka fanjakana amin'ny hery zany mahavita zava-doza. Zay zany teneniko amin'ny reto tanoratsika reto. Afaka manao deal tsara nareo hoe bon ok raha fa avoakanay ny marina. Finona garantie momba ny sécurité anay voalohany indrindra aloha mivoaka. Voaka miala ao. Azo atao tsara mihitsy mandefa an'ireny bois-kely ireny aty amin'ny ambasady any États-Unis na any Genève na ohatran'izany mivoaka amin'ny Madagasikara satria sao de réglen'ny koa. Solution zany zay meko zay. Alizy zany fantatro ireo olona ireo hoe ireto no tena olona fantanalika eo anatin'le refy. Tsy maintsy tena efa saiko tsy hamoaka aho fa alao mitovy le niveau d'information par rapport amin'ny vahoaka hoe misy ny fofo nanandrana ny ain'ny filoham-pirenena mivady tamilahady. Ary tsy vo tamilahady any io fa afaky moaly aho namoaka taminareo miala tsiny aloha za moaly fa tena raha misy tena tiako re reo olona de ny PSG de tena variana nijery baolina fa ialako tsiny fa tsy nahatody fotoana niaraka taminareo moaly. Efa navoakako io tamin'ny Fakomaly. Tamin'ny Fakomaly zay latsinainy. Ary nanoratra ary za tany amin'ny filoham-pirenena au courant aho zay fa misy an'izao tao aminareo. Tsy namaly moa izy. Izy koa tsy voatery hoe hamaly rehefa ohatran'ireny. Na de tokony hamaly ihany ary ianao monsieur le président indraindray satria le communication manana forme stratégique ohatran'ireny mba ilaina ihany ifanakalozana ho anay communicateur. Tafihan-dralahy tamina drone miaraka aminao an'izay explosif ny tranon'ny filoham-pirenena misy anazy mivady. Raha ho an'olona manana esprit tsotsotra zao tonga de hoe mba tsy vanona koa zany. Ahoana kosa zany? De tonga am'izany ve? Fa za nefa miteny anareo tonga any ary de rapide be ny saiko hoe
Fa anao moa nahafantaranao fa ao amin'io trano io izy mivady amin'io oro io? Ahoana no ahafantaran'ny olona fa ao amin'io trano io izy mivady amin'io oro io? Dikan'izany zany ao anatin'ny na olona akaiky eo filoham-pirenenao no miteny hoe ao izy. Misy tamin'ny mpanady ady. Jereo daholo ny telefaon'ny olona manodidina ny filoha ao. Iza ny antso 15 minutes avant na 30 minutes avant ary iza no natrony. Ampy tsotra be zay. Ao izy mivady vao avy misakafo mihitsy zay teo na vao misakafo izy ao. Zay manko anie président e, zay anie andriamatoa no mahatonga anay sarotiny am'ireto forongony. Ianao président tena tsotra ianao ary tena tsotra be. Fa ianao tsy atakarin'ireo firongon'ireo an'Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy. Tena miala tsiny aho miteny an'izany président. Raha olona ohatra fotsiny zao misy olona zay teneninao hoe akaiky anao, aty andafy aty. Tsy ianao anie no nahatonga an'io olona io taty andafy taty président e, fa i Andry Rajoelina e. Donc redevable amin'ny Andry Rajoelina io olona io. Satria miteny amin'le anabaviko zay a, lehilahy teneniko io. Lehilahy olona teneniko io fa tsy vehivavy. Raha le vehivavy efa mifampiresaka tsara zay da fantako tsara tsisy olana mihitsy. Fa raha le ray lehilahy président efa vao nanorataka anao hoe miara-mivory arivo zalahy. Tsy redevable aminao mihitsy. Donc tsy tokony hanana mihitsy tsika sentiment amin'ireny hoe firongony reny fa miainga avany ny fuite d'information sy ny renseignement. Mafy anay ny nahazo anay président. Firy taona no niady an'izany atao hoe Andry Rajoelina zany ary tsy akiala mihitsy. Tsy akiala. Nefa mbola izay zao ary mbola misy miteny hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina ianao rangahy. Tena ohatran'ny manompareny anay zany. Tena tenenina aminao zany ka mainka fa hoe firongony. Ao amin'ny palais ao nefa misy firongony maromaro tokony asorina. Misy firongony tokony samborina mody marary. De normalina be tsika raha Sandry Leroux no mahavita manao zany drone zany anie tsy fantatra intsony na avy aty ny vidiana na avy any Dubai na mba tiako ho fantatra hoe inona ny marque le izy de mba andefasy any aty fa mety possible azo ny fanjakana malagasy mihitsy ny misaisira ny fanjakana frantsay hanao enquête par rapport amin'izany hoe sao de avy any aminareo ty drone ty de mandeha ny enquête de tsy maintsy hita ny fournisseur sy ny fabricant de hita hoe ianona ny pays an'io. Ohatran'izay koa azonareo atao, azo ny fanjakana malagasy mihitsy no misaisira ny fanjakana any Dubaïote, any Dubai, any Singapour, any Hong Kong, any Chine. Hoe ato no manao an'ireto drone ireto. De mandeha ny enquête de tsy maintsy tratra hoe ny pays na tamin'ny Cartianina na tamin'ny Volanianina le izy. Asa moa ahoana ny compétence loatra ny enquêteur malagasy fa azo atao tsara mihitsy zany. Azo atao tsara zany. Fa eo zany le izy monsieur le président hoe niaza zany tonga de any mihitsy ny tonga de saiko hoe tena misy mpamadika eo anatin'ity revo ity. Misy mpamadika eo. Misy indicateur eo. Misy élément infiltré eo. Hoe ao.
Satria rehefa ho avy le ataka tsy maintsy miataka le olona atakena. Ohatran'le tany Iran e. Misy le gardien de la révolution hoe ary le ry tsy mety maty mihitsy a. Nefa isaky ny hoe maty atsy de le ry miala kely lasa antsasakadiny mialoha. Farany samborin'le rony tratra daholo misekre an'le général io. Hay le ry ny tena manome an'le position. GPS hoe tiany coordonnées GPS, ao adoboka le bombe. Misy élément infiltré ao. Et quand je dis ça, ça peut être pluriel comme ça peut être singulier. Oui. Be loatra koa ngamba an'le olona miditra na mifandray ao amin'ny filoham-pirenena ao e. De tsy fantatra intsony hoe iza no iza. Bon, zay amin'iny zany zaraiko taminareo vahoaka hoe mafy ny manjo an'le filoham-pirenena ka raha any am'le tanorana izy no miantraika zany hoe tsy mety mipotsaka zalahy hoe tia ny marina na izao no izy de normal ihany raha ohatra hoe tsaingo ary amin'ny mety ho lasany tsy afaha, mety ho lasany tany mora. Fa alors zalahy manao deal tena cause zany. Azo ifampiresahana tsara io filoham-pirenena io de mi-deal nareo hoe tena ahoana raha ny sécurité anay fa aleo zay andeha alefaso any Italie na any Rome any Genève na any Bruxelles na any États-Unis fa reto rangahy ny tompony andraikitra amin'io. Za mino fa tsy sarotiny amin'izany président. D'autant plus miandry ny confirmation fotsiny hoe izy hoe reto le izy. Izy nefa fantatra izy reo olona reo e. Fa fantatra e. Au moins rola ao e, ao. Zay. Veloma mahafinaritra zany. Hifanao velomo tsika satria ampy zay a. Manjary sao de be resaka be eto a. Velomaro tanàna hozy ny anona. Velomaro tanàna no alefatsika sady samy maka saina e.